Zany amin'ny vaovaon'ny fampianarana fa hivadika pejim-baovao hafa tanteraka isika. Iverina iasa manomboka izao ireo mpiasan'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra izay nitokona nandritra ny herinandro maromaro. Notanterahina teny amin'ny ministera androany fanaovan-tsony teo amin'ny minisitra tompon'andraikitra sy ireo mpitiarika sindikaly. Velo Zislay no mitatitra ny vaovao. Niravina ny disadisa eo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra sy ireo sindika eo anivon'ny ity ministera ity. Tanteraka hatramin'ny 200 ny tahitandreo sindika raha ny fanazavana no entin'ny sekretera jeneraly ny ity ministera ity androany. Amin'ny taona 2014 izao no tanterahany ireo fanapahan-kevitra rehetra izay natao sony androany. Amin'ny ankapobeny azo tanterahana adetrany ny ankamaroany eo amin'ny 200. Ny atao hoe mbola manano sarotra dia ireny fampiakarana ny avantage. Fampiakarana ohatra ny recette recouvrer zany izay tsy miankina amin'ny ministera irery ihany fa tsy maintsy miankina amin'ny finance sy budget ary misy sasany dia miankina amin'ny artecle amin'ny conseil d'administration ny artecle. Ireny zany izay tsy miankina ministera agricole fa mbola misy réunion technique ny ahafahana manatanteraka azy. Ankoatran'izay dia tsy ho azo tanterahana amin'ny ity 2018 ity ilay izy fa efa niaraha mahalala fa ho an'ny budget 2019 ny fangatahana izay nanaovan'ny sindikaly. Tamin'ny firalahina tokoa na natanterahana ny fanaovan-tsony androany tetsy Antaninarenina iverina iasa amin'izay ary ametraka olona ara-pamerina ny asa eo anivon'ny ministera.